Mbola tsara atolotranao manaraka eto indray ny fandaharana ara-kolontsainy ny feon'ny tanora maroloko. Ity sandrify ity dia rahana manatontosa amin'ny Paris Région Expertise Madagascar sy ny commune Antananarivo renivohitra ho fanomezam-boninahitra an'ireo vehivavy nanamarika ny tantarany Madagasikara. Isoazara, mpanjaka ny sakalavabe misatra no ampafantarina antsika anio. Tsotra, tia karokaroka ary mamihotitra teo amin'ny fiarahamonina raha Isoazara. Tsara tarehy izy ary nalaza tamin'ny faritra hafa izany atsarany izany. Eno itsika ny lahatenin'ny zanany vavy, ny mpanjaka Zalifa Bente Salim tamin'ny fotoana nahafatesany reny. Aza aminareo zaho mikasiky dato. Teraka tamin'ny 25 octobre 1925 teto Agnalalava. Voateraka izy dia efa nanjaka. Nianatra tamin'ny école régionale Irantsika Mahay. Gouverneur à titre politique ary mariko eto tamin'ny fotoana io koa nahitany dadilako gouverneur Salim Benissa. Nandray anjara sy vavolombelogno ny tantara teto Madagasikara izy. Nifandray tamin'ny mpitondra fanjakana sy filoham-pirenena maro nifandimby teto Madagasikara sy tany ivelany. Manana maro-boninahitra samihafa avy amin'ireo firenenareo izy, anisan'izany ny lehibe indrindra Grand Croix de seconde classe. Ampanjaka be dadiko fa aminay izy na teo aza ny ady tsy ny andraikitra maro ny sahaniny tsy nasakana izy ny kolokolo zay. Nampirisika zay nianatra izy ary nitarimy zay tamin'ny fahatsorana. Tsotra izy, tsy beresaka izy, heno mametraka olo amin'ny adzany, folaka ny tany. Banga zahay kanefa mahatsapa sambatra zahay nanagnazy nandritry ny taogno maromaro. Misaotra Zagnahary. Mandray am-piadanagna datoko. Agnatin'ny fonay mandrakariva no aboana. Ho tsaratsara ny sakalava jiaby sy ny malagasy manontolo. Koa izy daty. Nanjakatra amin'ny 17 izy. Voateraka izy dia efa voatendry anjaka satria 10 andro talohany nahaterahany no nodimandry ny rainy izay natao sestany tany Analalava fo ny fanjanahantany. Feno 20 taona teo izy dia notendren'ny fanjakana fanjanahantany foibe ho sous-gouverneur ny faritra nisy azy. Hiditra lalindalina kokoa amin'ny fampafantarana ny mpanjaka Soazara isika eto amin'ny tapany faharoan'ny fandaharana. Ho raisintsika izany Tsiorandriamanantena izay talen'ny Mozean'ny Sarpikanjoy. Izy no ampafantatra antsika misy kokoa mahakasika an'izany Soazara izany. Miara-panareo ato amin'ny studio Sivaka ary makisiraka indrindra noho ny fandraisana. Inona moa zany no tena nanamarika any Soazara fo ny izy nanjaka? Tantara anisany nampiavaka azy dia teo amin'ny 10 taonany, izany hoe teo tamin'ny taona 537 nanapa-kevitra ny anova ny renivohitry ny fanjakany ho an'ny Antony be raha toka ao Analalava izay tany natinaova-tsesy tany rainy. Tondroko no nitoetra ity mpanjaka ity nambarany fa te hiverina any amin'ny tany nahaterahan'ny rainy tsy neken'ny fitondram-panjakana frantsay anefa izany tamin'izany fotoana izany satria raha toka manova ny renivohitrany izy raha toka mifindra monina mpanjaka dia olona amanarivony maro no anaraka azy ary natahotra ny fitondram-panjakana tamin'izany fotoana izany ny hoe mety isian'ny fikomiana fahobe noho ny fifindramon'io mpanjaka io. Mamihotitra tamin'ny vahoakany izany izy toy ny ahoana io fifandraisana io nahatonga an'izay hoe tena tian'ny vahoaka ny Soazara. Mamihotitra tamin'ny vahoaka ny mpanjaka Soazara satria no izy akaiky ny vahoaka. Ity mpanjaka ity dia ataontsika hoe teo ohatra na mpanjaka azy fa nandalo sekoly toy ny olona rehetra izy ary nifandray tamin'ny olona rehetra izy toy ny izaho sy ianao. Teo ihany koa ny fiainony ny vahoakany. Io fanapa-kevitra ny ohatra ny findramonina ny Antony be io zao dia tsolo-kevitra avy amin'ny vahoaka sy ireo mpanolontsaina azy ka mpanjaka mihaino izy ary mpanjaka tia mifanerasera amin'olona. Nanana fifandraisana tsara tamin'ny Jean Ralaimongo izy. Toy ny ahoana zany io fifandraisana io? Voakely izy tamin'izy teo manodidina 10 taonany teo izy dia nifandray betsaka tamin'ny Jean Ralaimongo isan'ny ataontsika hoe votoatin-dresaka zareo ohatra io fifindramonina io fa teo ihany koa ny fizarany zareo ny fomba fijery ny amin'ny fitovian-jo
eo amin'ny malagasy sy ny frantsay moa zany tamin'izany fotoana zany ary tsy nasaka anazy velively mihitsiny mahasakalava azy sy ny fiaviana zany fa de tena hoe nampitovy izoa ny olona rehetra ny teratany malagasy dia mitovy zo avokoa ary ny teratany malagasy dia izay voazanaka dia tokony hitovy zoa amin'ireo teratany frantsay izay mpanjanaka tamin'izany fotoana zay. Nahoana ny valin'izay hoe finiavana mpitovy zo ny malagasy frantsay zay? Ny anisany antony findran'zareo monina dia anambarana indrindra fa hoe manana ny tohevitra ity zay dia tsy ny frantsay no mibaiko anay hoe aiza no tokony sy ny renivohitry ny fanjakako zay zany ny fomba fihevitra Zozara tamin'izay fotoana izay hoe mananjo izy dia tokony tsy ny fitondram-panjakana frantsay no hibaiko azy. Ataontsika hoe tsy nekin'ny fitondram-panjakana mandra-pahafaran'ny fanjanahantany moa zany io fanapa-keviny io. Ny an'i Jean Halaimon kosa dia nitohy hatrany ny tolona ary namela ataontsika hoe mpandova maro izy anisan'izany ireo mpitarika any amin'ny DRM rehefa tsy teo intsony Jean Halaimon dia nandova ny fomba fijeriny ataoko angamba fa tsy vina amintsika intsony hoe inona ny hafaran'ny tolona zareo tao amin'ny MDRM. Eny arany mankasitraka indrindra tamin'izay torohay rehetra izay ankasitrahako ihany koa ianareo mpiaino naharitra ny haino hatramin'ny farany mandrapitafy indray areo. Mankasitraka indrindra tompoko.